Mbola hoe zanaka gasikara paozy aloha tsy maintsy misy foana ny paozy amboarina kely ny écran. Zay resakantsika voalohany dia ny hoe fa maninona ny lehilahy no be kokoa ny fihaintanana mihoatra amin'ny vehivavy. Telely kokoa izany ny lehilahy mihoatra amin'ny vehivavy. Raha amin'ny ankapobeny dia telely daholo na lehilahy na vehivavy, fa kosa ny mampatonga ny vehivavy ilay hoe lasa somary mihenona ny tan'ilay izy dia ilay fikorontanan-tsaina. Ny lehilahy rehefa mijery zavatra dia mijery zavatra mahitsy. Ohatra mikoatsipa ny lehilahy dia inona mahafinaritra anazy voalohany? Molotra indrindra mipetsipetsina. Tsy molotra izy izany rovin'izy ny latako. Mahita nondry ngeza-be izy, rovinary mba hohaniko io nondry io tena matsiro be izao. Mahita vodiny ngeza-be, madonadona be izany mampite hanaikitra be. Izay no an-tsain'ny lehilahy. Ny vehivavy rehefa mijery lehilahy, jereny aloha ny toetrandria, jereny aloha ny namandria, jereny ny fihetsika-ndria, jereny ny fianakavian-dria, jereny daholo na ny akanjon-dria, ny akanjon'ny lahy, jereny ny firesankelahy, jereny ny vehivavy daholo izany. Izy akory ny vehivavy tsy mijery ambony ambany fa fantany. Dia izany rehetrarehetra izany no mampatonga ny vehivavy hoe miady tsy sain'ny vehivavy dia betsaka kokoa mihoatra amin'ny lehilahy dia lasa somary mihena ilay fihaintanana ao anatin'ny vehivavy. Ny zavatra mampalahelo anefa rehefa ao an-tokantrano, ohatra raha kamo i madama dia i ramose anefa te hilely dia eo ilay adi-tsainareo roa sao dia nampirafy ary fa ahoana ary ny kamo, izay ny olona mpivady tokony hilely izay nareo izany. Fa mila ianareo mivady, mifanentana, mbola averiko ihany ny lehilahy malagasy mianatra ilisany manao romantika mba hampihentana madama isan'andro. Ny fiteny misaotra anazy, mankasitraka anazy dia efa mahafinaritra anazy izany, mamena anazy, manoroka anazy, efa vita izany. Tsy vidim-bola, tsy vidim-bola ange izany, afaka atao hatrany. Izy izany fihetsika madinidinika izany dia mahatonga madama mihetsika ilay fihentanana ao anatiny. Miainga avy ato amin'ny atidoha ato ange zareo ny fiasan'ilay fihentanana voalohany. Dia raha vao ao no mikorotana dia tsy mety ilay izy. Rehefa hita madama ilay fa manana izay fihetsika izay dia ny atidohany, fiasan'ny atidohany ilay hormona ao anatin'ny atidohany ao no mihetsika voalohany dia mientana. Lasa dia midina anaty tranonjaza ilay hormona madinika ao anatin'ny atidohany ao dia mientana izy avy eo. Ho an'ny vehivavy ihany koa indrindra kalapiso kely dia aza mampijaly vatana be rehefa hoe maditra i ramose na hoe rehefa mampirafy izy na hoe tsy manome vola izy fa ny ataondria dia miezaka tia mampifaly ny vatandria. Miezaka manao izay mahafinaritra indrindra fa aza mampijaly vatana. Ny ditran'ny lehilahy dia efa fantatry ny vehivavy hoe tsy endry izany mihitsy lehilahy raha tsy rehefa malazo lehilahy tahaka, fa miezaka hatria mampifaly vatana fa aza mampijaly vatana rehefa fantatry hoe maditra rangahy. Ny olona rehetra ange samy tsara ny ataony daholo. Dia izay. Eo ihany koa ny olana amin'ny ankizy. Ianareo roa mba te hankafy fiainana irery nefa eo ny ankizy dia lasa tsy maintsy eo izao madama lasa mikorotana be amin'ny ankizy etsy dia mitsanga ny lahy ramose eo ny hoe lahy mandeha mitaiza zaza. Mahita an'izay ange madama dia tonga dia efa te hilely. Zanaka niarahana nanamboatra sy niarahana manana. Tsy misy tokony hifanjanana io satria ny vehivavy amin'izao fotoana ihany koa miasa. Dia izay. Ary ilay filalaovana finday, raha ohatra ka ao an-trano dia mba tsara kokoa izany mba hoe raha mba tokony mba hifanoroka sy hifanampy sy hifamihana dia variana samy milalao finday eo ianareo roa. I ramose mandefa mesazy amin'ny sipa tsy fantatra, indry variana mandany andro maka sary sy mijery vaovao eraky ny Facebook sy ny réseaux sociaux rehetrarehetra. Dia tsisy tokantrano milamina nefa tokony mba hoe fampiresaka miadana ianareo no miaraka milalao amin'ny ankizy. Ilay milalao finday izany dia mila ferana ilay izy fa tsy atao mibahana be amin'ny fiainana andavanandro. Mankasitraka tompoko.